misaotra n'Andriamanitra lehibe isika ny tonga amin'ity fotoana izay fankaherezana ity a miarahaba anao manokana ihany koa izay manaraka izao fandaharana izao ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amin'ny tokantrano izay misy anao. Hanomboka isika kanefa mialohan'izay a dia manasa anao hanondrika ny loha hivavaka any amin'ny toerana izay misy antsika tsirairay avy any. Hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra ny an-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny voninahitra satria manendry fotoana ianao ahafahanay miara-mianatra ny teninao, manovy hery, manovy fahalalana, mangataka ny fanahinao izay mba hitarika anay ary ampiteny anay ihany koa ary nirarinay mba hisiako ny eo amin'ny fiainana isam-batan'olona ny hafatra izay ho ampitaina noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany isika dia jery loha hevitra manan-danja izay manao hoe mijery ny tsy hita. Mijery ny tsy hita. Raha eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona dia be dia be ny zavatra mety hatrehantsika eo amin'ny fiainana. Rehefa mijery ny manodidina isika mahita olana, mahita hady, mahita fahoriana, mahita fahampotehana, korotana isan-karazany ary indraindray aza tonga hatrany amin'ny fahaverezan-kevitra mihitsy hoe inona ity zava-misy eto amin'ity tany ity ary miteraka fahakiviana izany, miteraka ranomaso izany ary mety mitanondrika isika eo amin'ny fiainana satria izay zavatra hitantsika isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Fa amin'ity androany ity nefa dia andeha isika handinika amin'ny Baiboly fa misy zavatra izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika. Misy mpianatra anankiray antsoina hoe Paoly tamin'ny andron'i Jesosy izay isintonantsika lesona amin'ity anio ity. I Paoly dia anisan'ny lehilahy anankiray izay niaritra zavatra sarotra, niaritra fahoriana teo amin'ny fiainana. Misy toko sy andininy ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahaefatra andininy fahavalo ka hatramin'ny faha 1:10 izay tsy ho vakiantsika aloha fa ho tantaraiko ny zava-misy. Fa ao anatin'izany andininy izany no hitantaran'i Paoly fa voageja manodidina izy kanefa na dia teo aza izany fangejana izany dia tsy tery, tsy very hevitra. Misy fotoana mamoy fo, misy fotoana mandalo fahafatesana toy ny hoe mandalo fahafatesana, mandalo toe-javatra sarotra izany lehilahin'Andriamanitra izany. Ary niteny mihitsy azy izy manao hoe mpanompon'i Kristy va izy, miteny toy ny olona verisaina azy izy. Mihoatra no izy amin'ny fisasarana, manatombo amin'ny tranomaizina matetika, mikapoka be izay efa tsy izy. Ary hitantsika ao anatin'izany teny izany fa i Paoly dia nandalo fahoriana teo amin'ny fiainany. Indimy ao izy nokapohany jiolahy, in-9, in-3 nokapohana tamin'ny hazo, indray maka ny toraham-bato, in-3 vaky sambo ary indray alina tao anatin'ny lalina. Ary matetika aza no ilazany hoe saiki nahita loza amin'ny toerana rehetra izay andehanany izany lehilahy izany. Mahita loza amin'ny jiolahy, mahita loza amin'ny tompon-tany namany, mahita loza amin'ny jentilisa, saiki mahita loza amin'ny tanàna rehetra izay andehanany. Mitovy amiko sy aminao izay toa feno loza ity tany ity ary matsiaro malemy isika manoloana an'izany rehetrarehetra izany, matsiaro ohatrany hoe kivy isika manoloana an'izany toe-javatra izany. Ankehitriny anefa te hampitodika ny saintsika amin'ny tenin'Andriamanitra fa na dia teo aza ny fahoriana sy ny fijaliana ny toe-javatra sarotra rehetra izay niainan'i Paoly dia hoy ny voalazany ao amin'ny Korintiana faharoa, Korintiana faharoa toko fahaefatra ny andininy faha-9 sy ny faha-20. Ary anisan'ny manan-danja izany tenin'Andriamanitra voalaza ao anatin'ny Baiboly izany, Korintiana faharoa toko fahaefatra ny andininy faha-9 ka hatramin'ny faha-20. Dia hoy Paoly, ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro kosa ny toetray anatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana
de maika miasa fatratra indrindra ka mahatateraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita fa ny hita de vetivety foana fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay na de teo aza ny toejavatra sarotra iaina ny zanak'olombelona tahaka ny iainan'ny paoly de ozy izy hoe tsy ketraka izahay ary tiako ho anao ihany koa zany amin'ity androany ty hoe na de eo ary zavatra hitany masontsika zay feno zavatsarotra sy fahoriana de aoka tsy ho ketraka ary paoly aza de nahavita mihitsy ny teny hoe ireo fahoriana ireo fahoriana zay iainana isan'andro ireo de maivana ozy izy inona ny antony mahatonga ny fahoriana ho maivana de ilay teny zay nolazainy hoe tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita ary zay nahatonga ny loahevitra zay rahantsika mijery amin'ity androany ity hoe mijery ny tsy hita nde mba handramantsika zany hoe ndao ampiala ny masontsika amin'ny zavatra hitany masontsika zay feno zavatsarotra fa ndao hijery ny tsy hita mety azo tanterahana ve izany hoe mijery ny tsy hita izany sariako kely ny saitsika sariako ny sainao hijery amin'ny tantara anankiray tany amin'ny testamenta taloha voarakitra ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina ny andiny fahavalo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany de mitantara ny ady zay ny fanaovan'ny Sirianina sy ny Israelianina ary manao tetikady ireo Sirianina mba hamelezana ny Israelianina kanefa ninona tetikady natao dia fantatry ilay lehilahy mpaminany antsoina hoe Elisa izany ary mampitandrana ny mpanjakan'ny Israely Elisa ny amin'ny tetikady rehetra zay ampiasainy Sirianina mba hamelezana azy ireo ary de mandamoka avokoa ny tetikady rehetra zay ataon'ny Sirianina hamelezana ny zanak'Israely inona ny zava-misy tao anatin'izany fotoana izany rehefa sorena ireo Sirianina fa nahoana no mandamoka avokoa de fantatra tamin'izay fotoana izay fa misy lehilahy anankiray mpaminany zay mitondra ny anarana hoe Elia ao amin'ny zanak'Israely zay mampahafantatra ny zava-misy rehetra de nanapa-kevitra izy ireo fa tediavina ny fomba rehetra isamborana sy amonona ilay lehilahy an'Andriamanitra de Elia zany ka nanapa-kevitra ny Sirianina fa andefa miaramila sy kalesy marobe andeha hanafika ny an'ity lehilahy an'Andriamanitra ity rehefa tonga teo amin'ny tanàna zay misy azy ireo miaramila be de be andeha tafika isambotra ny Elia dia ny fo ilay zatovo voatantara ao amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo amin'izany mpanjaka faharoa toko fahaenina izany ny zava-misy ndene somary hojerentsika mihitsy izay ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina de ny andininy fahadimy ambin'ny folo de zao ny voalaza ary rehefa ny fo maraina koa ny zatovin'ilay lehilahy an'Andriamanitra ka nivoaka de indreo miaramila sy sovaly ary kalesy manodidina ny tanàna de hoy izy tompo indrisy tompoko inona no ataotsika rehefa mijery ny zava-misy sy ny hita maso de zay ny zavatra nitranga indrisy tompoko inona no ataotsika satria feno miaramila sy kalesy fahavalo manodidina ary ohatran'izany rehefa mandinika ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika de mahita zavatsarotra mahita olana mandrakariva mahita zavatra zay mahatonga atsika ho kivy sy ho ketraka eo amin'ny fiainana rehefa ny fo maraina zavatra hita voaloha miaramila sovaly ary kalesy hafa tao anatin'izay fotoan'izay anefa ilay Elisa ilay mpaminan'Andriamanitra de niteny tamin'io zatovo ao amin'ny andininy fahaenina amby folo hoe ary Elisa aza matahotra fa ny momba atsika de be noho ny momba azy aza matahotra fa ny momba atsika de be noho ny momba azy de nanao vavaka ilay mpaminan'Andriamanitra de Elisa zany nanao vavaka manokana izy ary io vavaka io dia vavaka manandanja ao amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo de hoy izy hoe ary Elisa ny vavaka hoe
Jehovah mifona aminao aho ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary de nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesiafo manodidina any Elisa. Hitantsika teo fa raha ny fomaraina le zatovo nijery ny zava-misy de olana avy hatrany no hitany, fahavalo avy hatrany no hitany. Nihiratra ny masony nahita izy ary indriso izy. Kanefa Elisa eto de mivavaka ho azy hoe ampahirato ny masony mba hahitany. Ngamo tsy nihiratra izy, ngamo tsy nijery izy, matoa nahita ireo fahavalo izy de nijery ary nandinika. Fa eto Elisa zany de mivavaka mba hampahiratan'Andriamanitra bebe kokoa ny maso nyty zatovo ity. Zany hoe hijery akoatra ny zavatra hitan'ny maso. Ary ho asy ho anao ihany koa de ilaina ny mijery akoatra n'izay hitan'ny maso zay. Fa rehefa mihiratra kokoa ny mason'ilay zatovo, nahita izay tsy hitan'ny maso izy de fantany fa ay manodidina any Elisa de misy nitafiky ny lanitra manontolo zay manodidina azy ary miaraka aminy. Ary zay no nahatonga ny Elisa ny teny hoe aza matahotra fa ny momba antsika de betsaka noho ny momba azy. Ary azo antoka fa mety izay ihany koa no nahatonga ny Paoly ny teny hoe ny fahorianay maivana. Fahorianay maivana satria tsy izay zavatra hitan'ny maso, tsy ny olana ny jerenay, tsy ny olana ny mila ho jerentsika, tsy ny olana ny mila jerenao, fa mila mijery akoatra ny zavatra hitan'ny maso ianao, mila mijery akoatra ny olana hitan'ny maso ianao, mila mijery akoatra ny olana sy ireo zavatsarotra hitan'ny maso ianao. Fa rehefa manomboka mijery ny tsy hitan'ny maso ny olona anankiray dia ahita izy fa misy nitafiky ny lanitra manodidina azy, miaraka aminy eo akaiky ny mandrakariva. Aza dino fa nanodidina n'ilay mpanompon'Andriamanitra de nisy soavaly afo sy kalesy afo nanodidina azy, nitafiky ny lanitra manontolo. Ny tiana ampitaina amiko sy aminao de zao: mila manomboka mijery ny tsy hita ianao, fa ho kivy ianao raha ohatra ka ny zava-misy manodidina anao no jery anao. Ho kivy ianao raha ny toe-javatra sarotra izay iainanao hitan'ny masonao isan'andro no jerenao. Fa manasa anao amin'ity androany ity hijery ny tsy hitan'ny maso de ilay tafiky ny lanitra manontolo manodidina anao, manampy anao, manohana anao, miaro anao, mitantana anao. Fa raha ohatra ka zay no mpanjininao eo amin'ny fiainana de zao afaka hiteny tahaka ny Paoly ianao hoe tsy ketraka izahay, tsy ketraka izahay. Ary ny fahoriana zay iainana sy ny zavatsarotra zay iainana de afaka miteny tahaka ny Paoly ihany koa ianao hoe maivana izany, maivana. Azo antoka fa ilay mpanompon'Andriamanitra de Elisa zany niaraka n'ilay zatoviny de voaro tanteraka tao anatin'izany toe-javatra izany. Na de teo aza nitafiky ny fahavalo ray manontolo de tsy izany no jereny, tsy ireo soavaly sy kalesy zay tonga hanafika no jereny, tsy ny olana no jereny, tsy ny zavatsarotra no jereny, fa nijery akoatra ny hitan'ny masony izy. De ilay Andriamanitra zay mikarakara. Tsaroana etona ilay tononkira anankiray zay manao hoe ay teo foana i Kristy, manoloana ny toe-javatra sarotra zay lalovanao eo amin'ny fiainana de tadidio fa eo Andriamanitra, miaraka aminao izy, tsy miala izy raha matoky azy ianao. Amin'ity anio ity zany de te anasanao amin'ny fomba manokana. Za tsy miteny hoe akipio ny maso tsy hijery ny zava-misy feno zavatsarotra eto amin'ity tany ity, fa mety tsy maintsy hijery izany ianao, tsy maintsy hiatrika izany ianao, tsy maintsy handalo izany ianao, fa ho iaho hoe mijery lavitra kokoa akoatra ny zavatra hitan'ny maso, manandrama mijery ny tsy hitan'ny maso. De ilay Andriamanitra izay mikarakara sy manampy ary atoky ianao amin'izay fotoana izay fa afaka miditra ny tsehatra izy eo amin'ny fiainanao. Tiako
raha anao zany fanandramana zany ianao androany ka hita fa eo Andriamanitra mikarakara anao izy, eo Andriamanitra miaro anao izy na mandeha mamaky ny lohasaha feno zavatsarotra sy fialoko ny fahafatesana azy dia mbola Andriamanitra azo itokiana mandrakariva ilay Andriamanitsika. Andeha hivavaka isika mba hametraka izany fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra zany ka tsy ho ketraka isika, tsy ho kivy isika ka ny fahoriana dia ho maivana satria fantatsika fa eo Andriamanitra. Hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra ny an-danitra misaotra satria tamin'ny alalan'ny lesona izay nianaranay androany dia fantatray fa miaro anay ianao. Aza vela hifantoka, ampifantoka ny fijerinay amin'ny zava-misy sy ny zavatsarotra iainanay eto amin'ity tany ity zahay, fa oka kosa hibanjina ilay tsy hita maso ka hijery ny tsy hita dia nitafiky ny lanitra manontolo izay manodidina anay satria ianao fanteny fa ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Hovonjenao amin'ny fomba manokana ny zanakao tsirairay avy izay miaina ity fandaharana ity. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.